Ohatrany misy resaka any hoe voantso any Londres anao amin'ny raharahany Romi, marina sa diso? Inona mampiazakazaka an zareo amin'ny fifidianana amin'ny lakamisy io. Amin'izao tsika mitendry zao Andriamatoa Andry Rajoelina dia olon-tsotra, tsy ao anatiny atao hoe immunité ninina. Satria ny zavatra atahoranao io dia izao hoe rehefa tsy eo ianao dia hoenjehana daholo indray ireo na ianao zany nareo akoritanao ambadika ireo. Vita koa ny miresaka amin'ny gouvernemanta britanika ny tsy anasiana fahinenjehana anao amin'ny affaire Trenfield io fa hoe areo rangaha atao apla amin'izay ty resaka ity fa Madagascar sy ny Malagasy, indrindra ny Malagasy ny otsonjovintsika fa tafavoakantsika io resaka io, tafavoakantsika io Madagascar manan-karena be. Mafana dia mafana ny toetra ara-politika eto Madagasikara amin'izao akatoky ny fifidianan'izao. Nivoaka ny resaka fa voantson'ny tribunal britanika ny Londres ny kandida hilatsaka ho filoham-pirenena Andry Rajoelina ny faha-telopolon'ny volana Novambra 2024 avy izao no ny afera Game Film izay nahakasika olona maro toy i VIDÉOS Fanirisoa sy Philippe Tabuteau ary olona maro samihafa. Ny paritaka tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook moa ty resaka ty ary nolazainy Tsaraina Auguste Richard izay kandida hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ihany koa nandritra ny hetsika nataon'ireo collectif des candidats. I Fanirisoa Ernaivo dia anisan'ny mpanaraka akaiky an'ity raharaha ity ary tsy maintsy naneho hevitra tao amin'ny Facebook ny tena ny manazava ny zava-misy mahakasika an'io raharaha Game Film io, indrindra ny resaka famotorana ny Andry Rajoelina ny Londres ny faha-telopolon'ny volana Novambra ho avy izao. Resaka kely momba ny fiantsona any Andriamatoa Andry Rajoelina hiatrika famotorana any a Londres zany no resantsika eto. Araky ny haintsika ombenombeny teo amin'ny tambazotra Facebook sy ny tambazotra am-baovao rehetra dia naheno isika rehetra fa voantso any Londres amin'ny faha-telopolo volana Novambra Andriamatoa Andry Rajoelina. Araky ny fanambarana nataon'ny Fanirisoa Ernaivo dia maromaro ireo olona voantso tamin'ity raharaha kolikoly avolenta fangatahana vola mitentina 225,000 livres ity tamin'ny orinasa mpitrandraka sy mpamokatra vatosoa Game Film ary toy izao ny fanazavan'ny Fanirisoa Ernaivo an'izany. Olona folo tokoa izy ireo no voantso hiatrika an'izany famotorana zany ary mikasika ny affaire VIDÉOS na ny kolokolo avolenta nanaovana fitakim-bola mba hanomezana marché mba hanomezana licence d'exploitation ny orinasa Trenfield no itoriana azy ireo. Zany hoe raha ohatra zany fitiriko dia ny fitondram-panjakana malagasy izay nitarihan'ny Andry Rajoelina dia misy olona maromaro voasary ao anatin'iny affaire Game Film mitorany VIDÉOS iny. Efa nanomboka ny taona 2024 nisy an'izany fitakiana vola tamin'ny orinasa Game Film zany raha araky ny voalazan'ny Fanirisoa Ernaivo ihany. Kay tsy voasambana izy no nandray vola nitaky vola tamin'ireo olon'ireo fa tamin'ny 2022, 2021 ary 2023 io koa dia naka vola tamin'ny orinasa Game Film. Ary nangataka izy ireo hoe na atao en espèce le vola na atao vato na atao volamena. Anisan'ny voasaringotra akaiky amin'ity raharaha ity Andry Rajoelina ary tsy izy irery ihany fa mbola nanona anaran'olona hafa ihany koa i Fanirisoa Ernaivo izay mbola tafiditra amin'ity afera ity. Eo zany dia misy hoe misy ny fatratrarana bodiombia ary misy ny efa enquête tany aloha tany izay sur mahavoasaringotra any Andry Rajoelina sy ireo olona maromaro izay tononoko eto. Anisan'ny voasaringotra anatin'izany Ramatoa Florence Errard izay voasaringotra ihany koa tamin'ny fanaterana vola tamin'ny affaire Paolo. Izy dia naman'ny VIDÉOS ary izy no nanatitra vola tao amin'ny Paul Rafanoarana namandriana ny Paul Rafanoarana tamin'indray ariva nisamborana azy ireo. Dia io Ramatoa io zany voasaringotra ihany koa amin'ity affaire Game Film Romigety ity. Ankoatr'izay dia mampitandrina ny fitondrany Fanirisoa Ernaivo raha mikasany amafilaingy anao démenti satria i Fanirisoa Ernaivo dia tena anisan'ireo olona maro manaraka akaiky an'ity raharaha ity
fantany ny detay mahakasika an'ity raharaha ity ary manatrika foana ny fitsaranan'ny RANJATOELINA sy Philippe Tabuteau ihany koa izy ary mbola mikasany anatrika hatrany. Raha mieritreritra andeha hanao démenti indray io fitondrana io tadidifo izay te-potony. Izahay tsika zany dia andeha ho any Londres indray amin'ny 28 haka ny information rehetrarehetra mikasika an'io. Ary raha mivoaka amin'ny 28 ny didim-pitsarana dia témoin à charge i Romy sy Tabuteau izay efa condamné. Ary ny any Londres tsy misy an'izany hoe témoin dia tsy témoigner fa tsy maintsy mitémoigner. Ary efa niaiky ianao fa ianao nanao an'leloka dia tsy mahazo mandainga intsony fa raha vao mandainga ianao dia voasazy indray mandeha koa noho ny lainga ataonao. Manazava ihany koa i Fanirisoa Ernaivo mahakasika ny kandida Andry Rajoelina izay manao ny faraherin'ny hampisin'ny fifidianana ny alakamisy 12 novambra 2024 avy izao. Raha araky ny fijerin'ny Fanirisoa Ernaivo manokana dia mitady ny immunité mafy i Andry Rajoelina ary amin'ny alalan'ny fisian'ny fifidianana no ahafahana mahazo an'izany satria efa ho lasany ny premier tour. Eto zany tsika dia mametraka inona mampiazakazaka an'zareo amin'io fifidianana amin'ny lakamisy io. Hitantsika ilay avion Royal Air Force indrometona zay nandeha tany Madagascar. Nisy herinandro vitsivitsy lasa zay ary amin'izao tamin'ity semaine ty tamin'ny farany herinandro lasa teo dia tonga tany any koa ny avion spécial ny Royal Air Force britannique. Nitondra délégation reo nanao ny fanadihadiana tany an-toerana. Ary amin'izao tsika mitendry zao Andriamatoa Andry Rajoelina dia olon-tsotra tsy ao anatiny atao hoe immunité ninina. Ka dia tena tadiavina zany ho forsena io fifidianana io ary ho forsena ho lany izy dia mieritreritra izy hoe ho ataony izay ampivoakany ny fifidianana premier tour de vita dia mieritreritra izy hanao hoe zako dia manana immunité présidentielle manjary tsy azo enona tsy azo atao ina tsy haiko tsony fa izay mahatonga antsika hoe mila sakanana amin'ny fomba rehetra io fifidianana io. Tao anatin'ny débat izay nataon'ny kandida telo mirahalahy dia tsy adin'ny kandida sy teny Randriana Soloniaiko ihany koa no nanontany an'i Andry Rajoelina mahakasika an'ity afera Film ity tao aorian'ny voahan'ny resaka tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Fanontaniana iray mahitsy sady mazava izay anisan'ny nahaliana ny maro indrindra nandritra ny débat natao ny alatsinainy 13 novambra 2024. Ametraka fanontaniana keka aloha aho amin'ny président Andry Rajoelina. Andriamatoa candidat ohatrany misy resaka any hoe voantso any Londres anao amin'ny raha Romy marina sa diso? Tezantsika any Andriamatoa sy teny Andriana Soloniaiko. Tsy afaka nialan'io fanontaniana iray io moa ny kandida Andry Rajoelina mazava ho azy ka tsy maintsy namaly ary miala ilany tanteraka amin'ny andraikitra noraisiny Andrianarso RANJATOELINA tao anatin'ity raharaha kolikoly avy lenty ity ny tenany. Ok. Zao nisy fitsarana andresana teo. Zao zavatra tsy responsable amin'izay zavatra nataony ny kabinetra teo aloha. Za tompoko tsy anao kolikoly hoe andeha hitady vola $225,000 zany. Betsaka no zany no zaraiko amboaka malagasy. Ary tsy convoqué ihany mazava ngam. Inona zany no tena marina? Voantso tokoa ve sa tsy voantso i Andry Rajoelina? Nisy an'ity lehilahy iray ity ihany koa naneho ny heviny tao amin'ny pejy manokana ny Koto Lilahimahitsoambo dia i Randriamasy Nataniela no anarany. Nisy afatra telo lehibe nambarany tao amin'ny fanehoan-kevitra nataony ary anisan'izany raha Film izay inony fa misy idiran'ny kandida Andry Rajoelina. Ajanony re tompoko io fifidianana amin'ny 12 ny volana novambra io fa raha hanao forsinina an'io nareo dia ho loza ho an'ny firenena ho loza ho an'ny Malagasy. Ajanony re tompoko. Faharoa, aleo mametraka gouvernance collégiale miaraka miasa ny anareo nilatsaka ireo. Izao monsieur proposé
tsy voatery zao afaka anareo reo ihany ho coordinateur structurel mba hoe ikondotsika hoe ahoana amin'izay no itondrana ty Madagascar ty fepetra amin'izay oa dia izao tsy misy ny akanenjinenjika ny zavatra vita hatramin'ny 20 ny volana novambra izay nangalatra nandritra hatramin'ny 20 ny volana novambra aza enjikenjehana tsony satria izay nge fatahoran'ireo olona reo hoe voatafiala eo dia ho enjehana avy alao raha le resaka dream filistiny atahoran'ny Rajoelina dia afaka miresaka isika fa haiko no miresaka amin'ny gouvernement britannika hanajanonana an'izany fanenjehana anao zany haiko miresaka amin'ny dream field zady hanajanonana an'izany resaka fanenjehana zany fa fepetra kosany dia vonina ianao ny tena hoe hiasa sy hanasoa amin'izay an'ity firenentsika ity ny fahatelo farany dia miantso any malagasy rehetrarehetra maneraka izao tontolo izao iray tanana amin'izay tsy atahotra ny andray andraikitra sy ny teny afaka miaona isika afaka ny iorganizea koa fionana efa misy moa ny cercle de réflexion na think tank fa tsara isika rehetrarehetra mana-pahaizana sy mana-pitiavana amin'ny firenentsika mitambatra amin'izay aok'izay ny ahiahy sy ny tahotra fa aleo amin'izay miroso Nilaza ihany koa i Randriamasy Nataniela fa afaka miresaka amin'ny gouvernemanta britanika sy ny orinasa Gemfields izy hanesorana ny fanenjehana ny filoha teo aloha sady kandida ilatsaka ho fidinany alakamisy 19 novambra ho avy izao Andry Rajoelina raha ohatra ka izay no mahamaika azy fa aleo foanana tanteraka mihitsy aloha io fifidianana io satria mbola feno osoka. Satria ny zavatra atahoranao io dia izao hoe rehefa tsy eo ianao dia ho enjehana daholo indray ireo na ianao zany nareo akoritanao ambadika ireo vita koa ny miresaka amin'ny gouvernemanta britanika ny tsy anasiana fanenjehana anao amin'ny affaire dream fields io fa hoe areo raha atao aplan amin'izay ty resaka ity fa Madagascar sy ny Malagasy indrindra ny Malagasy ny ojonjovintsika fa tafavoakantsika io resaka io tafavoakantsika io Madagascar manan-karena be ary ny farany dia nisy fangatahana manokana nataony izay miantefa amin'ireo nangalatra volam-panjakana alohan'ny daty fifidianana ny 19 novambra io ary toy izao zany fangatahana zany. Fangatahana kosany dia le zavatra nangalarina iny mba hanaovana orinasa ao Madagascar ihany zany hoe ahodinao le izy ohatrany hoe blanchiment ahodinao mba amezana asa ao Madagascar name challenge tanora nisy fotoana hoe andaotsika anao challenge ny challenge atsika tsy hoe izy manana montre tsara be na iza no mandeha vacances à Dubai fa ny challenge atsika dia hoe iza no mahavita mamorona asa be indrindra challenge mahafinaritra izay ny zavatra tokony entitsika mpandrosoana ny Madagascar io satria Malagasy marina fa olona fo fa olona maranitra ao anatiny loha ihany koa na inona ny difficulté mitranga ny Malagasy mahavita mamelona ny zanany sy mikarakara ny zanany foana. Raha ho an'ny Fanirisoa manokana izay mitaka isan'andro ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara dia tsy mankasitraka an'izany vahaolana arosony Randriamasy Nataniela izany. Tsy afaka vela fotsiny amin'izao ny olona izay nangalatra ny volam-bahoaka fa tsy maintsy hiara ny lalàna daholo ny rehetra ary tsy tokony hisy ambony lalàna. Misy olona izay tsy haiko na lefa nikoto teo amin'ny murana tsy haiko tsara le anaran'ilay olona teo Natanael dia ozy izy hoe ndre efa ela angamba ny tirangany no niala tany Madagasikara tsy malala hoe ny problème Madagasikara nge reto tsy resaka politika fa resaka lalàna ny problème Madagasikara dia tsy ajaina ny lalàna ny problème Madagasikara dia ny madinika ihany no hiaran'ny lalàna fa ny olona izay eo amin'ny fitondrana tsy hiaran'ny lalàna raha tsy rehefa miala teo amin'ny fitondrana izy ary rehefa miala amin'ny fitondrana izy tsy le zavatra nataony mambotry vahoaka no hanenjehana anazy fa noho ny ohatra hoe arema izy dia enjehana HVM izy dia enjehana TIM izy dia enjehana TGV izy dia enjehana io zao hitantsika tsara ny zavatra nitranga teo tamin'ny voasambotra ireo mivosy iverenako le voasambotra izy tsy misy an'izany hoe avereny fotsiny romi le vola tsisy an'izany hoe hanokafy société le vola reo mivosy sy taboto dia manaovanareo création d'entreprise ampiasanareo le vola iny tsisy an'izany fa any amin'ny tany-tandalàna tratra ianao nanao corruption tonga ianao dia any am-ponja dia migadra tsy mijery izy hoe orange ianao sa bleu ianao sa jaune ianao fa hoe tratra ianao nanao corruption dia
migadra ianao. Tsy misy hoe mampalahelo fa ny andro krismasy taom-baovao amin'ny février ianao vao Tsaraina dia ao aloha ianao. Noho ny alatra miao-pampana izay nataon'ireo mpitondra fanjakana dia tsy maintsy manefa ny saziny izy ireo araka ny voalazan'ny Fanirisoa Ernaivo ihany. Dia izany zavatra izany ve dia hoe aleo tsy asiana fanenjikenjehana izany rehefa tsy eo amin'ny fitondrana tsony ilay olona fa aleo izy asana manao challenge fotsiny dia mamorona azafady azafady za dia tena miteny tany tan-dalàna mila averinao Madagascar ary ny tany tan-dalàna dia mananjo ny olona avec des droits et des devoirs. Izay tsy manao ny izay manitsakitsaka ny droitn'olona dia manana devoir pays an'izany amin'ny société. Toy izao indray ny hevitry Fanirisoa Ernaivo mikasika ny zavatra mety hitranga raha tena voantso tokoa any Londres ny candidat Andry Rajoelina. Noho ny endomboanjo may fa ho voasambotra raha mandeha any à Londres io amin'ny le 30 dia misy une chance sur 2 tsy ho tafody tsony fa mandeha miara-migadra amin'ny Romy sy Philippe Tabuteau any Londres. Ka raha ohatra io ka ho ataontsika hoe mampalahelo izy fa aleo izy mba tsy higadra. Nga izy malahelo anareo mangalatra ny volam-panjakana amin'izao tsika miteny zao avoaka an'zareo ohatra mamoaka rano tately afadrakotra ny vola amin'ny fanjakanao. Araka izany voalaza rehetra teo izany dia tena mafana tokoa ny toetra ara-politika ankehitriny. Betsaka ny mino sy matoky fa noho io afera Film Gasy no mahatonga ny antoko tarihiny Andry Rajoelina misisika mafy anatanterahana an'io fifidianana io amin'ny fotoana akaiky dia akaiky. Kanefa ny candidat Andry Rajoelina dia nandahan'izany raha araka ny nambarany tao amin'ny débat tao amin'ny TVM ny 13 Novambra 2024. Za tompoko tsy anao kolikoly hoe andeha hitady vola $225,000 zany. Betsaka noho zany no zaraiko amboaka malagasy. Ary tsy convoqué ihany mazava ngam. Aiza ary ny tena marina, samy mandinika sika rehetra. Zay ny vidéo antsika androany. Azadino manao share ny vidéo ary misabona amin'ny chaîne. Mankasitraka tompoko.